Ermianta. Nanino no natao Batisa androany? Fahafantarana an'Andriamanitra. Fahafantarana an'Andriamanitra. Ireo hoe naka an'ilay conférence atao pasteur Mel? Ie. Ino tena zatra hoe tsapanao tao anaty lista? Tena tsapako. Ino zatra hitanao zany tao anatin'ilay conférence? Ino hoe mba tsy hita zavatra ohatrandreo ianao? Vao zay vao nahita. Ohatra hoe kajikajy matematika sy ahoana no fahitanao an'izy? Tena misy ao anatin'ny baiboly le kajikajy matematika. Alety sosy anankiroa? Ie, ale tena misy voatonona tao le Jesosy anankiroa fa ndray tena marina fa ndray tsy marina. Tonanandre? Sandra. Sandra atao Batisa ina tonga ny Sandra atao Batisa. Satria mino an Jesosy Kristy mahatamy isaky ny herinandro. Zay hoe Sandra vao nahita ohatran'ireny? Ie. Ary manana le kajikajy matematika sy fizika zay vao nahita sa efa nahita? Zay vao ahoana? Hoe kajikajy matematika sy fizika le amin'ny boatiny. Azo ihany le izy. Inona fahazaranao an'izy? Mora raisina zany? Moramora raisina ihany. Zay tena isy lafa natao Batisa androany inona nahatonga an'izao? Voalohany indrindra aloha dia noho ny amin'ny fananana antoka zany amin'ny famonjena izay efa nambara amin'ny pasteur Mayol zany tamin'ny vahoaka rehetra. Dia azo antoka ilay famonjena ny amin'ny fampianarana izay netiny dia nisy ny voalohany ny Batisa izay efa nataoko zany tamin'ny Batisa matin'i Jesosy maty atsasaky ny herinandro. Dia ny faharoa indray dia araky ny tenin'ny mpaminany zany dia tsy maintsy mita amin'ny Jordan indray ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia niezaka koa nanatanteraka an'izay satria manantena ny lanitra vaovao sy tany vaovao ary tonga amin'ilay tany Kanana. Dia zay ny antony nahatonga anandray zany androany nita ny Jordan. Ary ny faharoa manaraka an'izay dia tahaka ny tandindona tamin'ny andron'ny Noa valo-mianaka izay niditra tao anatin'ny samby fiara. Dia netiko daholo ny zanako fito menada zany ny zanako natao Batisa androany dia ny ampy azy zany dia valo. Zay nahatonga anay hoe valo mianaka zay nanatanteraka soratra masina mino izy ireo dia natao Batisa. Dia ny tena moa zany araky ny Jordan zay teny zay mbola tokony asa anamarinana amin'ny finoana zay tokony tanterana dia nanatanteraka izay ny androany dia faly nandray fahasoavana zany zasy ny ankonako dia reto miaraka amin'reto zanako lahy maro be reto. Hoan'ilay ankizy resy lahatra ve tamin'ny kosa hoe no hidatra dia hoe ange zay? Resy lahatra moa no sady amin'izay koa no araky ny soratra masina hoe manajandra ianao sy ndreninao mba marandraina no amin'ny tanjomeny Jeovanao dia manatoto sy manateraka izany teny zany dia vonona sy lesy lahatra tamin'ny Batisa dia nyroso. Tsisy teritery tompoko. Nareo natrika conférence nanatrika conférence foana zay dia resy lahatra tamin'ilay toriten'ny pasteur. Ina tena tianao hoe songadina tao anatin'ilay conférence? Ny tena hitako songadina dia ilay Jesosy maty 3 andro sy 3 alina zany araka soratra masina. Raha hoan'ny olona tsy mahay mandray, raha hoan'ny olona tsy nianatra mahazo azy zany raha ny tena marina satria tsisy afelona fa to dia mibaribary raha hoe zavatra tonga dia apetsaka hoe petraka tsara zay mafizika matematika spirituel an'ilay izy. Hatreto zandrikely manao zany dingana andehanana manomboka eto? Manomboka eto zany dia efa mitafy an'i Jesosy dia efa vonona amin'izay ny ova tanteraka. Rina Mahery Hervé Hertina dia Fenoery Hernomena Exi sotra zalahy. Miloko taona manaraka dia tidray retina mampaherezana antsika rehetra. Baiboly Jomafy Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa tamin'ny taona faharoa nanjakany Nebukadnezara dia nanonofo Nebukadnezara ka mitebitebo ny fanahy ary tsy nahita toromaso izy. Dia nasain'ny mpanjaka natsoina ny omby ary sy ny pisikity sy ny manana ody ary ny kardiana ilaza ny mpanjaka ny nofo. Dia tonga rehetra nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka. Aroa ny mpanjaka taminy nanonofy aho ka mitebitebo ty alalan'ny nofo ny fanahy. Dia niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny ramianina ireny kardiana reny nanao hoe ry mpanjaka velona mandrakizay nenao ambarao aminay mpanomponao ny nofy dia milazainay ny heviny.
tena maly mpanjaka tananao tamin'ireny kaldiany reny efa aloha baba raha tsy ampahafantarinareo any nofo sy ny hevy dia hotetitetyany ianareo ary ny tranonareo atao trano fivoahana fa raha milaza nofo sy ny hevy kosa ianareo dia azo fanomezana sy valitiary voninahitra be koa mba raha hoany nofy mba amin'ny hevy tena maly indray reka nanao hoe aoka mpanjaka ilaza ny nofony amin'ny mpanompo dia ambaranay ny hevy fa mpanjaka namanaka nanao hoe fantatry maromaro na famandany amin'ny foana ianareo satria hitanareo dia fandao vava raha tsy ampavitanareo any nofo dia lalàna ray monja hitondrananareo fa ianareo miray tetika ilaza teny lainga sy agarerina foana eo anatreo mandra-patonga an'izay andro mahamety koa mba raha hoany nofy dia fantatry fa malaza ny heviny amin'ny ianareo nikadianana mahateo anatria amin'ny mpanjaka hoe tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza zany nofony mpanjaka zany fa tsy mbola misy mpanjaka na dia zay lehibe sy mahery azy mila zavatra toy izany tamin'ny ombisy sy mipisikidy ary nikadianana ary sarotra ny zavatra zay any tamin'ny mpanjaka ka tsy misy mahay milaza zany atria amin'ny mpanjaka afa-tsy ireo andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo dia vinitra sady tezitra indrindra mpanjaka noho izany ka nasainarigana ny olokendry ny babilôna rehetra dia navoaka ny didy nampamony ny olokendry ary dalelina sy ny namany koa dia mba nitadiavy ny ronono dia novaliany dalelina tamin'ny fanasy ny fahendrena reo ka lehibe ny mpiambina ny mpanjaka izay nivoaka mony ny olokendry ny babilôna eny namaly izy nanao tamin'ny arioka lehibe voatendry ny mpanjaka hoe fa nahoanany dia mafy toy zany ny teny avy amin'ny mpanjaka dia nambarany arioka tamin'ny dalelina ilay teny dia niditsy dalelina ka nangataka tamin'ny mpanjaka anome andry azy dia ambarany amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofo ary dalelina ny tany an-trano ka nanambaranay teny tamin'ny Anania sy Misaela ary Azaria namany mangatahndreo famindrapo amin'Andriamanitra ny lanitra ny amin'izany zava-miafin'izany mba tsy ho ariga ny dalelina sy ny namany mba amin'ny olokendry ny babilôna rehetra dia naseho any dalelina tamin'ny fahitana tamin'ny aly izany zava-miafin'izany ka dia nisaotra n'Andriamanitra ny lanitra dalelina eny ny teny izy ka nanao hoe isaorana nen'Andriamanitra mandrakizay fa azy ny fahendrena sy ny hery ary izy mandahatra ny andro sy ny fotoana izy ny manefitra mpanjaka sy manangana amin'ny mpanjaka izy ny manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina izy ny mampiseho ny zavatra lalina sy miafina ary izy malalana eo amin'ny maizina ary mazava amin'ny toetra eo aminy ianao ry Andriamanitra ny laza koa io dia raiko sy isaorana satria efa nomenao fahendrena sy hery aho ary ankehitriny efa nampahafantarinao azy nangatahanay taminao fa nampahafantarinao anay ilay nofony mpanjaka izany dalelina dia niditranakao amin'ny arioka izay nitendren'ny mpanjaka andringana ny olokendry ny babilôna eny nandeha izy ka nanao taminy hoe asa mandringana ny olokendry ny babilôna fa eto anaty amin'ny mpanjaka dia ambarako amin'ny hevitry ny nofo dia netiny arioka faingana teo anaty amin'ny mpanjaka dalelina ka hoy izy taminy nahita lehilahy isan'ny baba avy any Juda ilaza amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofo mpanjaka namaly amin'ny dalelina ka nanao taminy hoe mpanjaka namaly amin'ny dalelina izay atao hoe koa Beltesezara hoe moa mahay manambara amiko ny nofo izay hitako mba amin'ny hevy mivahinao dia namaly teo anaty amin'ny mpanjaka dalelina ka nanao hoe ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka dia tsy hain'ny olokendry na ny pisikidy na ny manana hody na ny mpanandro no lazaina tamin'ny mpanjaka nefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampafantatra ny Nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga ny ampala teo izay ho tonga ny ampala ny nofonao sy ny fahitany lohanao teo farafaranao dia izao ny aminao ny mpanjaka ô raha nandry ianao dia tonga ny heritreritrony amin'izay ho avy ratsy izay ary izay mampiseho zava-miafina dia ampafantatra anao izay ho avy ary izao azy tsy noho ny amin'ny fahendrena izay nananako mihoatra noho ny olombelona rehetra tsy akory nampisehoana tamiko zava-miafina fa ny ampahafantarana amin'ny mpanjaka ilay hevitra ka ahafantaranao ny heritreritry ny fonao ianao ry mpanjaka ô nahita fa iny misy sarin'olona lehibe anankiray ary zany sary zany dia lehibe sady namirapiratra tsara nijoro teo anatrianao ary nitarehany dia mahatahotra noa zany sary zany dia volamena tsara ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy ny kibony sy ny fiany dia varana ny randrony dia vy ary ny tongony dia visy tany manga nijery anao mbara-panisy vaty voendaka nefa tsy niandahan-tana ka namelile sary teo amin'ny tongony visy tany manga iny ka natorotoro azy dia niaraka torotoro ny visy ny tany manga sy ny varana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofo eo mpandro amin'ny favaratra rapaon'ny livitra ka tsisy toerana
ary le vatana meniny sara dia tonga tendrombohitra lehibe ka nafeny ny tany rehetra izany nofy ary ambarana tsy amin'ny mpanjaka ihany koa ny evy ianao ny mpanjaka ao lay mpanjaka amin'ny mpanjaka sady men'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny volo-manidina naiza na izay toerana omeny eo an-tananao ary nataon'ny mpanjaka an'izy rehetra ianao dia ianao zany no volamena zany ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa koa hitsangana izay ambany no ianao ary isy fanjakana fahatelo koa izay barana sady anapahefana amin'ny tany rehetra ary ny fanjakana faefatra dia mafy toy ny vy fa toy ny vy manorotoro sy mamongomongo ny zavatra rehetra ary toy ny amaky vakiny ny vy rehetraireo dia toy izany ny amaky vakiny sy anorotorono azy ary toy ny ary amin'ny ratsatongotra satria hitanao ny ratsatongotra fa ny tapany tany manga mpalefy tamin'ny manga ary ny tapany vy dia ho fanjakana amin'ny zarazara izy nefa isy herim-biany eo anatiny satria nahita vy ny ary tany manga mbola fotaka ianao ary toy ny ratsatongotra ny tapany vy ny tapany tany manga dia toy izany ny fanjakana ny tapany malemy ary ny tapany maty ary toy ny nahitanao vy ny ary tany manga mbola fotaka dia toy izany miaro amin'ny tanàn'olombelona nefa tsy tamatra izy dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tany manga ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitra ny lanitra dia morona fanjakana izay tsy horava mandrakizay ary izany fanjakana izany dia tsy navela ho an'olon-kafa fa ireo fanjakana rehetraireo dia ho torotorono ny solevoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay ary toy ny nahitanao le vaty ny andana tany tendrombohitra nefa tsy nendan-tany sy ny nanorotorono ny vy sy ny varahana sy ny tanimanga sy ny volafotsy sy ny volamena sy ny volafotsy sy ny volamena dia ampafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'izay ho avy ratsy izay marina ny nofy ary tsy maintsy ho to ny evy dia eo koa filevokaty lezara ka nibavaka tamin'ny tanelina ary napanatitra sy anitra kasitrana ho azy mpanjaka namaly amin'ny tanelina ka nanao hoe marina tokoa fa ny Andriamanitra reo dia Andriamanitra ny Andriamanitra sady tompony mpanjaka ka mahay mampiseho zava-miafina fa dia mahay mampiseho izany zava-miafina izany ianao Jika yakin bayi sebelum atau bisa jarakkan sana ni jarakkan berapa baik kita berpisah dulu ya di sebelah kanan beberapa kulit tiga sekian tadi nah masa kita kamu kecil